Intiao rehefa nompo tsy mahasoa irahan'Andriamanitra iteny amin'ny fiangonany amin'izao alahady voalohany amin'ny volana febroary ananganantsika no hevitra vaovao hoe mazotory. Mampitombo ny finoantsika ny tenin'Andriamanitra. 30 minitra no angatahako aminao iaino ahy mba hifantohanao ny hevitra zany tsy atoritory fa azonao ny afatra dia entinao mamakivaky iterina ty ndraiky. Ny Romanina toko fa 10 miresaka ny amin'ny finoana indrindra dia hoe mampitombo ny finoantsika ny tenin'Andriamanitra dia fanontaniana sy fitaraina ny mpaminany ireo mitondra ny afatr'Andriamanitra hoe iza ny tenina mitondraina anay hoe Isaia, nefa tsy izy rehetra no nanaiky ny teny somahafaly. Lay misy miaino fa tsy izy rehetra, iza no mino sy zavatra reny teo, ho mainka koa mampihena zay mety ho azo everina ho vokatra avy amin'ny fiainoana, fa tsy izy rehetra no nanaiky. Nanaitra be io fitaraina ny mpitoroteny io ka misy tokoa. Ary retsika tamin'ny tononkiratsika raha maki ny soratra masina ny hira fa 700 sika hoe reo te ino nefa tsy saky. Inona no misaka anazy eo tsy ino? Inona no tsy asa ino miny? Misy anankiray mba raisokely ny baibolinao ao amin'ny Matia toko 7:20, andiny 7:20. Aiza dia isy olona dia anampiniavana fotsiny zao avy amin'ny tenany tsy ino zay reny. Matio 7:20. Misy te iaino mihitsy, te ino mihitsy. Vakina fa loza nareo mpanorandalàna sy fariseho mpiatsara velatsihy, fa rindrinareo anoloan'ny olona ny fanjakany lanitra. Ianareo tsy miditra, azy zay miditra tsy averanareo hiditra. Misy zany fietika tahaka zany, misakana ny olona tsy afaka hiditra. Ianao tsy miditra, zay te hiditra sakananao. Amin'ny fomba mahasamihafa zany. Mety fametranao lalàna ny tsy ahafahan'ny olona miditra. Tadidio ataovy mazava tsara ao an-tsainao amin'ny maha-kristianina mpamaky soratra masina anao fa raha niainga tany Egypte ny zanak'Israely, tao Egypte ave nomena azy ny lalàna, vo hivoaka ny Egypte ave dia napetraka tao ny lalàna. Ady tsy arasa ianao efa lasa mihitsy, efa nandeha mihitsy, efa namakivaky ny hevitra mihitsy any Sinay, vo omena azy ny lalàna ao an-dalanao. Fa raha tany Egypte io napetraka, mety betsaka tamin'ny zanak'Israely tsy nandeha. Raha izany trano sarotra be izy tiako voazakana. Fa nitaliany voaka tao ny zanak'Israely araka ny filazantsika azy zay rehefa manazava ny Baiboly, ny batisa atsika mamaky ny Korintiana toko 10. Anatao batisa tao amin'ny ranomasina mena avokoa izy rehetra, izy rehetra.
tamin'izany lazantsika hoe ny sarety ny totoany misy makolona manana alika ao an-trano ohatra ny eritreretana an'io alika io hoe tsisy toerana ny fivavahana atolory an'andriamanitra io alika anao io satria fa iakinan-javatra aminao io alika io de apetrao amin'andriamanitra taka ny zavatra rehetra ny fanjaitra anao ny masinina anao ny tomobilanao ny tramonao ny zanakao sainanao manontolo apetrao koa ny alika anao mba ampiasan'andriamanitra azy ho anao anasoanao ny zavatra rehetra ny izy rehetra avy tany Egypte namaky teo ny ranomasina mena avokoa de efa nandeha mihitsy tahaka atsika nanaraka ny tompo teny de any an-dalanany voaseho azy zao anaka ny fipetrany ty fivavahantsika ty zay fotalana sitsika any am-pandehanana no ampianarina azy so zany no mety ny sakany miady hevitra be any am-panaovana ny fanazavana sy fampiarana ny fototalana any hoe ny fototalana raha misy olona hitona ny zanany atao batisa ka tsy mpandraifana samy tompo izy misy olona iroso amin'ny fanambadiana nefa tsy mpandraifana samy tompo izy de hoe fototalana hoe aoka aloha mpandraifana samy tompo ianao ajanony aloha fanambadianao kizy efa mifakaty zay masinato efa mandeha de tosahana rano mangatsika aloha le sosomafana mangontra koa ajanona aza miteniteny am'zany aman'olo hoe tiako ianao andana aloha mianatra katekomenina sahirany ianao fampiarana ny fototalana io de tokony ahitana lalana ahafana mampiatra an'izany tsy sakana olona mety amin'iny izy mba afaka nanotenao hanao batisa ny zanany na de tsy mpandraifana samy tompo iny ny tena naresy lahatra azy de nanotenao manotompo izy de anjaran'ny fiangonana mampianatra azy rehefa aveo tonga mpandraifana samy tompo ihany izy atsoatsy niaraka any Egypte de namaky ny ranomasina mena de namaky ny efitra de ataony ao fivolo teo zay vao nomena azy ny lalàna tsy sanatry finiavana anitsaka ny foto-dalàna zany fa mikarodalana iainana azy tsy misakana so de zany ataon'ny farisesy mpanorad-dalàna zany no misakana ny olo lozanareo mpanorad-dalàna sy fariseo mpiatsara velatsy fa sakananareo ny olona tsy hiditra amin'ny fanjakan'Andriamanitra nareo koa nefa tsy hiditra donge mba hianatra kely zany fampiarany fodiny fariseo sy ny mpanorad-dalàna ny lalàna zany asan'ny apôstôly de ho gagy aloha misy an'izany ao vakinao foana eo hatram'izay asan'ny apôstôly toko voalohany ny 2:12 ary nareo mpianatra lalàna mpampianatra lalàna nareo mpampiasa ny lalàna no mahazo an'izao hanazavako azy zao hoe manao misy casuistique de la loi fomba fiatrehana tsy hoe andika fa fiatrehana mba ampiarana azy tsy mivantana be de hoe ty ka ity asan'ny apôstôly toko voalohany 2:12 ary izy ireo miverina tany Jerosalema rehefa avy teo amin'ny tendrombohitra atao hoe Oliva zay akaikiny Jerosalema araka zay mety ale amin'ny sabata ile ao anaty fonoteny io araka zay mety ale amin'ny sabata makany an-tendrombohitra ihany amin'ny andro ny misy sabata tsy mahazo mandeha tsy mahazo mihetsika tsy mahazo manao ininona fa mba misy casuistika kely ihany azo ale zay fomba fijery zay ianarana inkio amin'io mba tsy sakana ny olona ahafany meditra ny fanjakan'Andriamanitra hoe tsy izy rehetra ny nanaiky ny tenin'Andriamanitra iza reny nino ny tenina mpitondrainanay mba misy ary tamin'ny androny apôstôly mamaka ny asan'ny apôstôly toko faharoa ino andiny faraika amby efapolo asan'ny apôstôly toko faefatra andiny faefatra tamin'ny pentekosta voalohany firingany isan'ny olona nandray ny tenin'Andriamanitra telo arivo ary zay nandray tsara ny teniny de tokony telo arivo ho ny soratra masina
zay le fepetra fototra amaha kristianina mandray tsara ny tenin'andriamanitra. Zany olona mandray tsara ny tenin'andriamanitra zany a mazava aminy zay nitakiny tompo taminy a iny izy fa nanaraka tsara zay lazay ny tenin'andriamanitra tonga onin'andriamanitra izy nanaraka tsara nandray tsara ny teny tompo. Toko faefatra andiny faefatra ireo zay nieniny apôstôly taorinany zany pentekoste zany nisy tonga 10,000 lahy ny olona nanaiky ny finoana ary voambara ao azy hatramin'ireo mpisorona maro ny tenin'entiny apôstôly mandray tsara ny tenin'andriamanitra. Ary io mahatonga ny fotodrana Ezekema efa mba hamaky any amin'ny fotom-pinoana Ezekema ianareo ao fototarano zany resaka zany ny Ezekema dia manaiky sy mandray ny tenin'andriamanitra araka izay isehoany ao amin'ny baiboly ary zany mifototry ny finoana hoy ny Ezekema. Ny tenin'andriamanitra zany voalohany dia manaraka an'io zay fitsipika sy lalàna rehetra hoentina mampiatra sy mitaiza ny vahoaka an'andriamanitra eo anivon'ny fiangonana mba tsy voasakana izy anatona ny tompo. Ny kajikajin'ny teknisianina rehefa niandro zay maleriva taorina ny fivorianjareo indroa intelo metaona no manomana ny fety mbola tsy sanino akory aza hoe misy olona 4 ho tonga eo iara-misakafo efa isakafo zany a mbola mbola matahotra ihany teknisiana hoe eo pastera eo amin'ny 203 eo ny olona mety ho tonga amin'io. Za zany nanao hoe zany 500 any amin'ny 4 arivo any olona ho tonga eo satria mba sakafo zany hoe mahafinaritra zanakakaty fotsy mba atsina sakafo dia ho 3 arivo monja no tonga eo tsy hoe nomy amin'ny sakafo fa le fiombona naina tafaoneo dia miara-mifaly amin'ny taobavao dia maneo lay vokatry ny fandraisana tsara ny tenin'andriamanitra. Rehefa mamaky atao iverena na fa sao dia hoe mamaky tsy mamaky akory nareo tongany asan'ny apôstôly toko faharoa ny endrikendriky ny zany nandraisan'ny olona tsara ny tenin'andriamanitra zany mba ho hitanareo vakina hatramin'ny 1:7 ka hatreny amin'ny 7:7 asa 2:7 zay nandray tsara ny teniny dia natao batisy ary tokony 3,000 olona vao nanampy ho isany tamin'izany andro zany ary izy ireo nahavitra tamin'ny fampianaran'ny apôstôly fototry zany sy ny fimbonana famakina ny mofo ary ny fivavahana dia raiky tahotra ny olona rehetra teo ary fagagana sy famantarana maro no nataon'ny apôstôly ary zay rehetra nino dia nyray toerana sady nimbonana avokoa ny fananany rehetra ary namidiny ny taniny sy ny fananany kanjare tamin'izy rehetra araka izay nilainy aby ary dia niraisainy isan'andro izy ka nazodina kiankianjany tempoly ary namaky mofo tao an-trano ka nihina-kanina vakio tsara nihina-kanina tamin'ny fifaliana sy ny fahatsorapo niteran'andriamanitra sady nahita fity tamin'ny vahoaka rehetra ary niombonjeny dia nanampy ny tompo isan'andro ho isan'ireo. Zany mahatonga antsika manapa-kevitra hoe ndao mba hihina-kanina dia hihina-kanina isika amin'ny 22 ny somary nanahirana kely ahy teo mpandaminana karemy eo andro jereo any amin'ny calendriernareo 22 février manomboka ny karemy mazava tsara eo kosa ny fampianarana kristiana tytsika joro tsy hoe mifady hena zany ny atao hoe karemy zany a endriky ivelany zany fa ny karemy amintsika dia mififadian'andro ratsy ka vao mainka mitoetra tsara niaratsika mihina-kanina manomboka amin'ny karemy mifady ny ratsy rehetra fa mihinan-kanina. Tsy izy rehetra ny nandray teny Somavaly izy no nino ny teny nampitondraina anay sao tsy nandre izy nefa 20 sao tsy nandre izy dia zay
anjarany dokotera otra mpitsabo sofina no mambomboatra zany resaky zany sao tsy nandre izy hoe fa ahoana tsy nandre mety ny sofiny manana problema voalazany apôstôly paoly any amin'ny timoty voalohany toko faefatra any hoe mangidihidy sofina izy ka mila makany mpanala hidihidy sofina sao tsy nandre izy sao tsisy olona tonga nitory tamin'ny tao raha zany efa mba nisy any efa ty am'izany taona mihoatra ny fiangonana ny jo efa mba nisy any no ny rahany tompo itory teny taminy sao tsy nandre izy no ge enona ny iraka nampanaovan'andriamanitra ny Isaia toko faheniny gaga ianao a zany teny niafatra nasaina nataondro Isaia reto mission Isaia toko faheniny nde raisina ny andiny favalo ka hatramin'ny fahafolo tsy de sarotra tadiaviny zany Isaia enina valo ary nandreny feo amin'ny tompo aho nanao hoe iza no iraky ary iza no andeha ho irakay de hoy izaho Isaia no teny inty aho irao aho ary imbonako koa zany ary hoe tompo mandehana ka lazao ty fireneny ty hoe mandrenesa mandrakariva ihany anareo ny fahaza mahalala ary mijere mandrakariva ihany anareo ny fahaza mahafantatra ataovy adala ny fony ty fireneny ty ataovy laridalovana ny sofiny ary ataovy mikifo ny masony fandrao ahita ny masony handre ny sofiny hahalala ny fony de hipebaky izy de hositrana jereo tsara zany mission mpaminany zany ila zao izy mandrenesa mandrakariva ihany anareo nefa za mahalala ndiny faharopolo sao tsy nahalala izy nandre nefa tsy mahalala mety misy tsy te halala izy tena mihitsy ny tapakevitra tsy te halala fa misy mandre ihany fa akaton'andriamanitra mihitsy ny sainy tsy halala bakely ho any andrika toko faefatra amby roapolo am'izany hoe akaton'andriamanitra ny sainy rioka efatra amby roapolo indiny fa dimy amby efapolo sao ianao mihevitra hoe ny fahalalanao ny fahaizanao ny diplomanao no ahafahanao mandray ny ten'andriamanitra io rioka efatra amby roapolo dimy amby efapolo ary izy nanokatra ny sain'ireo hahalala soratra masina tady dio zany izy any manokatra sain'io lalala soratra masina andriamanitra rehefa akaton'andriamanitra io sainao io tsisy nina voarainao ina zany vavaka atao tompo sokafo ny sainay ahalala sokafo ny sofinay andre de rehefa mandre mahalala ndiny fa fito ambin'ny folo am'izay satria nao mahay miaino mahay mitandrina ny fiainonao de fa finoana de avy amin'ny toriteny manina zany anao miay mitoriteny fa tsy anao mitoriteny hafa koa mpitoeranao ao za ty raha tompo tsy te hoeto ny ay to de metsitsy anao zany te hoeto ty raha tompo de tsy maintsy miteny aminao te miteny aho fa ao toerao misy toriteny hafa koa ianonao mamamamamamama ozy le anakiray atsofinao eo asa io fanan'andriamanitra mampiteny azy ina fa na ino fa ny finoana de avy amin'ny toriteny ka raha tapakevitra toriteny ianao de mankanesy ety de tory ny teny tompo mankata my tompo ianao izany tompo mba hirao hitory ny teninao fa za hitoriana teny diso tsofony olona ao ny olona eo ampiainy io ny toriteny fa tsy azo finoa ny olona io rehefa tsy miaino toriteny
adefini zany zany inona zany ny finoana dia avy amin'ny totena fa tsy avy amin'ny kabary. dia mamola teny ianao zany mampijanona ny ampoponao rehetra ianao, manetry ny fahalalanao rehetra sy ny diplomanao rehetra ianao manino iaino toteny na olona tsy mahay ninina zay io toteny io fa tsy izy mitopokevitra amin'io, tsy hevitra koa zao lazaiko aminao zao fa ny tompo ny mampiteny io dia teny tompo anao io teny ataon'io fa ny toroteny finoana dia avy amin'ny toroteny ary ny toroteny avy amin'ny tenin'ny Kristy. Tsy sahitry mihitsy ny toroteny aminao nefa za tsy baiboly koa retetanao koa ty, tsy sahitry mihitsy ny toroteny aminao nefa za tsy nanomana ny zanak'oly nangataka tamin'ny tompotompo ino ny teninao amin'ny fiangonana, tsy sa manao zany fotsiny tsisy kahie eto ambany-tanako eto fa misaotra an'Andriamanitra nomeny ny mpanompony mba hiandro zay. Misy reto zavatra reto omeny azo trano arezume ao zay lazay tompo tamiko ho anao, tsy mila kahie soratako tsony arezume eto ny torotenitra fa tsy hoe manao tsenjely aho manao litany aho tsy fa nilazay tompo tamiko. Ozy izy ny olona tao an-trano talata tolakandro ho any amin'ny Dorcas le olona tamin'izay za io olona tabatra nga efa manomana ny torotena amin'ny lahady sady ianao efa talata eo androany alatsinainy a dia efa famanomana ny toroteny ho amin'ny alahady ry ary vo paiky taona io mahafantatra ny lohevitry ny efitikema dia karokaroka mangataka amin'ny tompo inona taolo tompo zavatra tianao zay no zany loha hevitra sy teny mampetraky ny efitikema zany dia zay boky hita dia andaninandro andanina fotoana andanina mirondonao ina tompo dilo lazay amatonga n'izy hoe tadity alofa mierimberenana manomboka talata zany mamerimberena ny tonteny baby alakamisy zoma sabotsy voan'ny keo tamin'ny maraina mbola niverina taondray dia tadity izy hoe sao le zavatra tia tompo lazaina tamin'ny teniny io fa tsy izy rehetra mandray ny teny somavaly izy ale tompo mba niny teny nampitondraina anay sao tsy nandre izy ianareo mamaly sao tsy mahalala izy ianareo mahafantatra dia raha nandray ianao anaka dia matoky ianao marina aminao no hevitrevitekema hoe fa mampitombo ny fontsika tenin'Andriamanitra raisinao io dia ny olona mitombo finoana mira mitombo fanetretena amin'ny fiainana, mitombo fankatoavana an'Andriamanitra amin'ny fiainana, mitombo fitiavana ny tenin'ny tompo Josoa toko voalohany ny nantikan'ny jemazy somary nampika vivia fa iverenao ny Josoa toko voalohany ndiny fahavalo dia ampy atsika efa mba misaintsaina ianao dia aza misaintsaina zavakafa raha mba hoe momba ny fivavahana andresahana dia io resaka io atao Josoa toko voalohany ny fahavalo hoe aoka tsy hiala amin'ny vavanao ty boky ny lalàny ty fa saintsaina ny raha manalina hitandremanao anao arak'izay rehetra voasoratra eo ary amin'izany dia ahalavorary ny lalànanao sady ambinina teo ambinina ianao aza mialina ny sasany mifaliny fa mba omen'Andriamanitra ny sasany
ianao nomen'andriamanitra bisikileta fa namanao nomen'andriamanitra Yamaha 700 dia mifalifa nahazo Yamaha 700 izy fa tsy ianao niady bisikileta fotsy masotra mihitsy andriamanitra masotra koa ny mitangana Yamaha iny tia aoka tsy ala amin'ny vavanao ary saintsaino andro manarina itoen'andriamanitra dia hiasa ao anatinao zany dia hita zava-magaga eo fiainanao ianao hiteny tompo io rehefa lazaina ny bolana faefana andiny faharoapolo dia hoe fa ainao azy rehetra mahazo azy ny ten'andriamanitra azy fahasalamana ho an'ny nofony rehetra saintsaino hoany tao sakafonao mihoatra ny vary aman-doka mihoatra n'izay hanina ho aminao io efa tonga tsara itenankelinao io ny ten'andriamanitra a tsy misy mihoatra n'io vitamina ny farmasiany fahasalamana ho an'ny nofony rehetra hoy le zanako a mandalo eo mpanaovana tomobile eo a honao ry dady mba sangisangy inona tena mahazenina anao ohatran'io zenina hony a so navaliko azy hoe mihinana vitamina isan'andro ary polyvitamine le sakafoko sambatra ianao ry dady ao an-tsainy zany io a vary vilany aletsena hoe mihinana sakafo polyvitamine fanahitsiko izy anaka ten'andriamanitra nge zangazaiko aminao zany tsy misy andro tsy anokafako ny baiboly tsy misy toy izy anao ngamiko ianao pastera tsy maniny pastera dia manokatra ty isan'andro dia matiantoka ianao zany raha tsy manokatra baibolinao lasa ny mampiry baiboly ny volanao namidy azy raha tabety ny makinao azy lasa ny vatra tabety fotsy ny volanao fa ny ten'andriamanitra tsy vakinao fa tsy antoko any ianao be iray lavaka fa ny finoana dia avy amin'ny toriteny ary ny toriteny dia avy amin'ny teny Kristy izy tompo mahatateraka zany efa nolazainy taminao zany mba hitombo ny finoanao ny fahazonao sy fandraisanao hiteniko amen